Salama daholo faly mahitanao indray dia androany dia resaka aminao momba ny pseudoclasse sy ny CSS combinator ary ny SCSS. Dia ny pseudoclasse dia tsy inona fa ahafahana misélectionner an'ilay élément anankiray avy amin'ny alalan'ny état misy anazy, ny toetrany zany. Dia eto izao ity H2 ity tenentsika hoe rehefa atao hover io zany hoe rehefa eo ambony ilay souris dia ny background color-ny avadio yellow. Dia araka ny hitantsika zany zao tsy mbola misy ninona hover, tsy misy ninona hover zany zao eto. Dia rehefa mandalo eo ambonin'ny H2 ny souris antsika dia appliquer les propriétés. Dia ny pseudoclasse manaraka hitantsika eto indray dia hoe env of type. Dia ny fomba moramora hamakina an'ity sélecteur eto ity dia hoe ny article faharoa ao anatin'ny parent an'ilay article. Dia ny zavatra hitantsika eto zao hoe env of type zany hoe de type article zany. Ny style nampiaritsika teto dia hoe font weight bold. Ny article bold eto zao dia ty eto ty. Mahatonga anazy hoe article faharoa ao anatin'ilay parent dia raha ohatra hoe inspectetsika izy dia hitantsika hoe ito zao ny parent nito main nito dia ity ny article voalohany dia ity ny article faharoa. Dia ny pseudo sélecteur manaraka hitantsika indray dia hoe ny article izay élément faharoa ao anatin'ny parent. Zany hoe tsy voatery hoe article faharoa amin'ny article maro izy fa mila hoe élément faharoa izy dia izay ny asan'ilay hoe env child. Ny style nampiaritsika taminy teto dia ny text decoration underline zany hoe souligner zany ilay izy. Dia ito zao ny souligner eto. Dia raha ohatra hoe inspectetsika io élément io dia hitantsika hoe ity section ity zao ny parent, ity ny child voalohany ty H2 ity dia ny child faharoa ilay article. Zay zany mahatonga anazy souligner. Dia ny zavatra hojerevantsika manaraka indray dia ny combinateur CSS. Anankiroa ihany no jerentsika androany. Misy combinateur hafa fa mety hoe amin'ny fotoana ilana azy dia amin'izay izy jerentsika. Dia ny combinateur voalohany ho resahantsika eto dia ity signe hoe supérieur ity. Ny dikan'ity combinateur hoe signe supérieur ity dia eto zao izy miteny hoe ny élément H2 directement enfant ny élément main. Dia ny hitantsika zao eto manana an'ity color blue ity dia ity main ity. Hitantsika hoe le élément H2 io dia enfant le élément main. Dia fa maninona ary ty H2 ity zany no tsy manana les propriétés. Dia rehefa jerevantsika ty H2 ity dia hitantsika hoe le H2 tsy enfant direct ny main fa enfant direct ny section. Dia ohatr'izay zany ny asan'le child combinator. Dia ny manaraka jerevantsika indray dia ny descendant combinator zany hoe rehefa descendant ny fotsiny. Dia eto zao mitenitsika hoe main espace p dia le espace fotsiny zany miasa eto dia izay midika hoe zay paragraphe rehetra ao anatin'ity élément main ity na enfant direct izy na tsy dia lokoy magenta. Dia zay zao hitantsika zao zay eto hoe ity paragraphe ity ao anatin'ity section ity fa tsy directement enfant ny main fa mbola mérité ihany les propriétés napetrakitsika tato. Dia ny zavatra ho resahantsika farany androany dia ny SCSS. Ny SCSS dia CSS fa mahafinaritra kokoa. Ny SCSS dia préprocesseur zany hoe izy mbola mila compilena. Tsy tonga dia vakian'ny navigateur izy, tsy afaka hoe tonga dia ampiana SCSS fotsiny ao anaty fichier CSS dia mandeha. Fa ao anatin'ny application ohatran'ny CodePen zao dia afaka manoratra SCSS tsika ato amin'ny paramètre dia mitenitsika hoe mila préprocesseur tsika dia SCSS azontsika sélectionner avy eo. Ny zavatra ianarantsika amin'ny SCSS fotsiny aloha dia ny indentation zany hoe afaka manampy sélecteur ao anaty sélecteur. Dia ny sélecteur ao anaty sélecteur ny mipetraka dia descendant fotsiny izy zany hoe ny manoratra hoe main espace p zany dia afaka au lieu de zay dia mitenitsika hoe main dia aveo soratantsika eto amin'ny propriété rehetrarehetra tiantsika soratanao anaty main. Dia aveo ao anatin'iny accoladiny ihany dia manampysika hoe p eto ambany. Dia aveo zay zany midika hoe zay p ao anaty main dia aveo soratantsika eto ny déclaration tiantsika hampiarana amin'ilay paragraphe ao anatin'ilay main. Dia raha ohatra ndraika hoe te haka an'ilay enfant direct ny main tsika dia apitsika an'ilay combinateur fotsiny eto alohany eto dia zao tsika dia efa manana accès amin'ilay H2 directement ato anatin'ilay main. Dia afaka manamora ny fiainantsika amin'izay lafiny izay zany ny SCSS mila fantatritsika hoe ahoana ny fampiasana anazy afaka manampy antsika koa io anatin'ny projet atsika. Dia izay indray aloha ny vidéo androany amin'ny vidéo manaraka indray ary mandra-piona.